Izay ny vaovaon'ny finoana fa eo amin'ny tontolon'ny fanabeazana kosa indray dia tsy nisy ny fivarotana natao fa tanin'olona no nanorenan'ny Ceg Analamahintsy ary ilain'ny tompony tany ankehitriny raha ny fanambarana izay nataon'ny ben'ny tananan'Antananarivo renivohitra raha Lalao Ravalomanana tamin'ity androany ity. Nanolotra toerana ho an'ny minisiteran'ny fanabeazampirenena mba hananganana Ceg vaovao ny kaominin'Antananarivo renivohitra. Velo Ghislain. Tsy marina ny filazana fa nivarotra ny tany misy ny Ceg Analamahintsy ny kaominin'Antananarivo renivohitra tanin'olona ny toerana ary ilain'ny tompony ny tany ankehitriny raha nambaran'ny ben'ny tananan'Antananarivo renivohitra androany. Fa tsy namidy le izy fa nanao convention fotsiny. Fa mbola ozy ny voaniantso anazy an'izao maraina. Alao ajanona ozy fa za tsy tiako rokana. Dia ajanony aloha fa za koa mbola tsy eto toerana fa rehefa tonga miresaka indray mandeha tsika. Le convention teny natao zany hoe ny mipetraka eo ambonin'ny tany commune ny Ceg dia ny zanaka ny commune no miasa ao ireo mpianatra eo ihany. Nanolotra toerana mba handrenana sekoly vaovao ny kaominin'Antananarivo renivohitra ary ny ministeran'ny fanabeazampirenena sy ny mpiara-miombona atoka aminy no isahana ny fananganana ny sekoly raha nambara ny italiany serasera eo anivon'ny kaominin'Antananarivo renivohitra nandritry ny fiona tamin'ny mpanao gazety Ceg Analamahintsy androany. Fitsindovan'ny ben'ny tananan'Antananarivo Lalao Ravalomanana ny taranaka malagasy dia nanapa-kevitra ny kaominin'Antananarivo fa misy tany vaovao ny fanarahana nisy ny convention fanarahana tamin'ny ministeran'ny fanabeazampirenena dia nomena ny ministeran'ny fanabeazampirenena io tany io androana fotodrafitrasa. Tsy andrina manokana zany fa raha tsy vita le fotodrafitrasa ho atsangana eo sy miala atao amin'ity toerana misy ny Ceg ity ny mpianatra. Efitra amby roapolo no apetraka amin'ny fotodrafitrasa vaovao io misy toerana fanaovana fanatanjahantena. Ny fitaovana rehetrarehetra ny dabilio sy ny zay rehetra momba rehetra ilaina ho an'ny fampianarana dia efa vonona daholo fa mandray fotsiny ny fotodrafitrasa vaovao zany fa efa voasoratra ao anatin'ny convention daholo sy zavatra rehetra. Izana ho fitaina mialohan'ny taom-pianarana 2024 ity Ceg vaovao izay ahitana efitra roapolo ity. Amin'ny fotoana avitan'ny fotodrafitrasa vaovao kosa vao alain'ny tompony ny toerana raha ny fanazavana no entin'ny italian'ny serasera n'Antananarivo renivohitra hatrany.